tapaka nandritra ny fampiresana moa fa manomboka amin'ny tsiherinandro ity dia hitina sara ny internet ary malalaka ny fifaninanana amin'ny vahoaka malagasy. Araka nambara ministra ny poste sy fifandraisan-davitra Andriamatoa Mahefa Andriamampiadana. Anio zany dia ampahafantaritsika fa tapitra ny disadisa mifanaika ny ministera sy ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry fifandraisan-davitra ny ala-asa anatratra ny tanjona iombonana dia ny inclusion numérique ho an'ny daholobe. Rehefa niresaka izahay tamin'ny herinandro dia mifanaika izy fa manomboka amin'ity herinandro ity dia ampidina ny vidiny internet izy ireo amin'ny izay fahafahany izy ireo tsirairay avy. Ipetraka tanteraka zany ny fifaninanana ho an'ny vahoaka malagasy. Zavatra tsotra nefany no nangatahan'ny ministera angataka izahay ary nanaiky izy ireo mba isin'ny rivo-baovao, isin'ny fifaninanana marina eo amin'ny resaka vidiny, isin'ny fifaninanana eo amin'ny kalitao, isin'ny fifaninanana eo amin'ny afanganam-pandeha na vitesse ary indrindra mba isin'ny fifaninanana eo amin'ny fampiasana vola. Mbola hodiniana kosa ny mahakasika ny fangatana ireo opérateur ny ampidinana ny hetra ho nambarany Andriamatoa ministra ny poste sy fifandraisan-davitra hatrany. Na izany aza dia mitaky kalitao tsara avy amin'ireo opérateur ny fanjakana mba ahafahany vahoaka malagasy tsy hakanavaka hisitraka ny fampiasana azy. Raha misy ny fanehinana hetra dia mila hatsaraina kosa ny tolotra amin'ireo opérateur ho nambara ministra ny poste sy fifandraisan-davitra. Misy ny fangatan'izy ireo momba ny fanafoanana ny hetra, fanafoanana ny droit d'assise, ny fanjakana dia mijoro miaro ny vahoaka malagasy. Tsy mandany fanjakana fa manaiky kosa hoe arosoy ary aloha, ampisehoy ary aloha ny atao hoe tolo-kevitra avy any aminareo fa tsisy fiantraikany io ho amin'ny teti-bola fanjakana fa indrindra nametraka ny fanjakana. Resaka hoe tolotra internet ty satria nisy any zany ny karazana marimaritra iraisana tao aorianany hoe fidiran'ny fanjakana atao anatin'izay nanao karazana tsindry sy famerenan-doha an'ilay orinasa amin'ny fifandraisan-davitra hoe mila ampidinina ny mety ve hoe mila ampidinina ty saran'ny internet eto Madagasikara ty nisy ny karazana hoe fifaninjanana na bras de fer samy nijirijiry teo dia fantatra zany amin'izao fotoana izao dia hoe isy fidinany izay saran'ny internet zay manomboka amin'ity herinandro ity fa ny ao anatin'izay fotsiny zany dia hoe tao anatin'ny fifanankalozan-kevitra dia samy anapaka arak'izay hoe fahafahany avy ny mpandraharaha mikasika an'izay hoe fampianana fa izany hoe namafisan'ny fanjakana zany sy nitondrana karazana hoe fanamarihana ny resaka internet fixe zay nambara fa hoe tokony hiala amin'ny rafitra miainga amin'ny hoe zikaoko ty ny tolotra satria hoe mavesatra ho an'ny mpanjifa fa raha mampatsiahy fotsiny sy mijery kely ny zavatra mitranga zany aloha raha ny hoe etra aloha ny TVA miditra amin'ny fanjakana ao anatin'io dia isan'ny somary raha mijerisika totanisa amin'izao somary ambony kely ny any Madagasikara ny TVA satria eo amin'ny 20 isan-jato eo zany raha ohatra hoe any Kenya 9.10 isan-jato ny any Uganda 8.10 isan-jato ny any Rwanda 8.10 dia ohatr'izay koa any Tanzania fa ao anatin'ilay hoe taxe d'accise zany ho any Madagasikara dia isan'ny fosikajo ambany aloha io zany raha mampitahan'ireo firenenekafa satria ny atsika eo amin'ny 8 isan-jato eo ilay hoe karazana hetra miainga amin'ny alaina zany amin'ny resaka antso ataripia ny internet sy ny sisa satria ny atsika eo amin'ny 8 isan-jato raha ohatra afakatra 20 isan-jato ohatra ny any Kenya 12 ka hatramin'ny 5.10 isan-jato ny any Uganda dia tafakatra ny 10 ka hatramin'ny 5.10 isan-jato any Rwanda 7.10 isan-jato any amin'ly zareo
Ouganda. De zay isan'ny hoe fampitahana tsotsotra entana ao anatin'iny fa ny resaka internet zany loha eto Madagasikara isan'ny raha amin'ny hoe eran-tany isan'ny manomboka miroborobo ny économie numérique zany hoe tena hoe mifototra sy miainga amin'ny numérique isan'ny teknôlôjia fa raha Madagasikara de tena hoe mbola eo amin'ny 2.7 isan-jato amin'ny arkarena VP izy io zany hoe mbola tena ambany de raha ny tanjona zany tao anatin'ny hoe napetraka tao amin'ny andro fitondrana teo aloha moa de hoe abekarina hatrany amin'ny 9 isan-jato hatramin'ny 720 sy 20 de zava-dehibe io amin'ny lafiny anankiray ary ny tanjona zany hoe iteraka famoronana asa hatrany amin'ny 7 sy 7 sy ray hetsy de iteraka hoe fanovana ny asa zany ny posta misy amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny 2 sy 4 sy ray hetsy tombatombana sy hoe kajikajy tany aloha zany fa ny zava-dehibe zany ao anatin'io de hoe ny tontolo nomerika de isany hoe sehatra anankiray sehampiariana isan'ny tokony iroborobo sy tena hoe azo trandrahana mbola afaka tena hoe akarina avy zany ny herintsika ao anatin'io satria Madagasikara isan'ny hoe raha ny tontolon'ny informatika ohatra sy ny teknôlôjia isan'ny hoe tena manana manam-pahaizana betsaka sy havanana ary marantsaina amin'ny tontolo tahaka an'ireny de ny hoe isan'ny hoe manomboka miroborobo eto Madagasikara moa zany amin'izao fotoana izao raha ny hoe famoronana asa miainga amin'io de isan'ny hoe misongadina zany ohatra ny hoe call center reny fa misy ihany koa ny hoe le tena avolenta sy hoe manana main-d'œuvre betsaka tsika eto Madagasikara amin'ny tontolon'ny informatika fa saingy hoe ny betsaka amin'izy ireny satria noho ny hoe tsy de visin'ny asa zay fanokafana lalam-piarena maro samihafa mbola tsy tena ampy ao anatin'io de lasa mitady lalana any ivelany ny akamaroan'ireo hoe mpisehatra amin'ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny nomerika ka zay zava-dehibe io amin'ny lafiny anankiray hoe ahafahana manandratra sy mampiakatra ny toe-karena satria mbola kely zany hoe 2.7 isan-jato amin'ny arkarena VP zany ny anjara toeran'ny nomerika ao anatin'ny firenena misy atsika nefa tsy takona fenina ohatran'ny Clémambady tena miteny aminao tsy takona fenina fa efa mampiasa internet avokoa zany zany tonga de aty amin'le sarambibahoaka atoky raha faramanana fa tsy any amin'le stratégique be nitenenao teo fefa mampiasa daholo ny akabetsahany olona rehetra ary na ny be antitra azy am'izao fa manomboka mahay internet any koa ny tanora moa zany de ny ankizy hatramin'ny ataoko hoe vao manomboka mianatra mamaky tesy manoratra 3 taona 2 taona sy tapany efa manikitika internet internet zany tena zavatra tsy ohatrany atao hoe tandravadika hoditra alohan'ny tanora raha manadino karapanondro toy izay manadino finday zany finday koa mazava ho azy fa tsy maintsy mila connexion ary ndray aman-dreny de mitaraina mihitsy am'izao fotoana zao toky raha falamanina raha vao hoe ka le telefona ngeny vidiny de mbola manome 2 arivo isan'andro ndray ngena 10 arivo isan'andro anaovana internet zany rehetra zany de mifanamarena tenenao teo manampy anao toky raha falamanana hoe tena tsy afa misaraka ohatrany tandravadika hoditra zany fa de tena efa miditra tanteraka ao anatin'ity tontolon'ny informatika sy ny resaka teknôlôjia indrindra moa zany ny internet ndresahana teo zay napabaka ny rehetra tao anatin'ny taona maromaro zay ny vidiny nalaza be alina tsy haiko na tonga tany aminareo tany resaka hoe arivo ariary iny fa de tsy teny ino tsika fa de hoe nisy an'izay feo zay fotsiny hoe ray giga zany ny arivo ariary de nisy kivazivazy hoe na ny mpamosavy raha ve alany an'izany draka ty fa ohatrany hoe somary malasa saina ihany amin'ny alina amin'ny atandro atandro ngeny olona ny mihetsiketsika amin'ny alina natao atoriny ohatrany hoe fikifika kely fa ho hitatsika foana ny toy any satria mbola vao manomboka arasana lay hoe tena fidinana io fa zava-dehibe anankiray aloha zany de misy hoe rehefa mandeha ny fifampiresahana rehefa misy ny fanenjanana sy fitakila ataon'ny fanjakana de mba misy ihany ny fifampiainona ao anatin'io fa miresaka an'izany ianao ny hoe mpampiasa internet betsaka tokoa Madagasikara isan'ny hoe efa manomboka miroborobo am'izay fa ny rarina tena mba mivadika le izy any anatin'ny hoe fampiasana ny internet tambazotra tserasera moa isan'ny hoe tena betsaka mpampiasa fa hoe any anatin'le zay hoe mivadika ho fiarina sy mampidibola ny resaka hoe e-commerce koa moa zany efa betsaka mampiasa azy eto Madagasikara
Madagasikara tondra ny vanjalina sy ny sisy ireny betsaka amin'ny fampanarahan-dalàna mbola mila tokony atao fa zay le hoe manatsara sy manova tsikelikely tsika ao anatin'izay mba ahafahana hoe mba tena ho an'ny tombontsoa raha toe-karena le izy fa tsy sanatria ohatrany hoe saramitranga mantsy amin'ny ankapobeny de lasa fialam-boly de malomoa atevitra teto isan'ny nitondran'ny mpiaino fanamariana maro hoe nitambazora tserasera ohatra de tena hoe lasa entina any amin'ny toetsaina mirefarefa entina mitean'olona anaratsiana olona ka zay le hoe mila miova koa tsika ao anatin'izany mba tena hoe ho an'ny tombontsoan'ny fireneny tony fikitihana sy fanovana amin'ny tontolon'ny internet tony tsitsatsatsatra iny nentina nanombohana ihany fa naraka faingo kely ngamitsika de hiditra amina loha hevitra hafa nareo re olona rehefa tiamoka zavatra anaty Facebook na amin'ny radio na télé de mba fatiaro aloha de fety tsara mitantaran'le zavatra hoe hainareo ve mitantaran'ny zavatra izy fantatrareo tsara ve ny ozinina sy natongoavany ary sotoka farany teo fa za manoro atsoram-pona anaty Facebook na miteny telefona anaty radio rehefa tsy hainao le tantara ohatra momba privatisation misy olona magnesika be privatisation tellement anaty Facebook any nefa de tsisy hainy mihitsiny histoiran'le privatisation na ny lalàna fen'le privatisation aza nanomboka vililiza nanao azy aniny raha tsy ka voaterina nanao hoe inona moa ministère de la privatisation entre 1997 2001 tsy fantany hoe ovina amin'ny telomany nanomboka privatisation any tsy hainy akory fa de manenjika ka valamanana fotsiny atao anaty lohany eo de mba sary mangataka aza mampianatra ny ankizy taranaka faramadimy zavatra diso sy tantara diso mba entina hanenjehana olona ara-politika zay marina tenenina zay tantara marina teto resahana de mba ho fantatry ny taranaka faramadimy hoe hay ve sy an'izany sy an'izany sy an'izany fa tsy zavatra diso be ohatrany telomany resahanareo anaty Facebook sy anaovanareo commentaire zavatany ao sorato zay fanabeazana sy fifanabeazana de mila tena hoe manaraka sy mijery ny tantara mba tsy entina hoe anombana olona na iza nisy ray voatonona teo fa betsaka ny endrika isehony zany any amin'ny tambazora tserasera ao rasinary de toizana avy eo de zay ny fampiavana pirenena sy ny concertation nationale ny resaka tsy maty manota tsy tokony afangaro raha lay hoe fanehoan-kevitra satria zay nanao ny tsy mety zay nanao ny hoe eloka maro samihafa de mila manefa ny sasany ary zay ny karazana hoe fitanilana zany ao anatin'ny raha-pitsarana ihany koa isan'ny fanamariana mandeha hoe maninona tokoa moa zany ministra mangalatra amina miliara mbola mila tsodrano avy any amin'ny solomavim-bahoaka zay vo mandalo fitsarana fa ny olon-tsotra mety voendrikendrika tamina hoe zavatra mety mbola mampiady hevitra firy volana any ampontra tonga de midoboka tsy misy fitsarana tsy misy ninina fa de hoe miandro ny rariny zany la endrika anankiray mila fanovana hoe malagasy rehetrarehetra de tokony hitovy eo ambany lalàna de fanamariana ifanandeha moa ny filohan'ny ACC ankehitriny io isan'ny resaka hoe misy mandringa ihany lay lalàna mikasika an'io resaka ACJ hoe nahoana tokoa no tsy maintsy hoe miankina amin'izay maro anisy izy tsy mba zaza no ahafahana hoe mitsara olona anankiray mety hoe mieloka na tsy ao miarabary allo salama ravanareo amin'ny topadio de miaraban'ny malagasy rehetra voateny ilaisiko aloha zany aloha de resaka le asaka mba voaka tamin'ny eno manjely any de tsy accident na mpianatra deria Tarasotra haiko hoe nanahoana ny hoe ohatrany nahitany sato amin'ny Tambazotra de tena malahelo satria tsy misy nanaiky ray zany ohatrany hoe epipita fotsiny le olo io fa le mpianatra zany fa tsy tena ohatrany mijerenisa tonga de navako foana nandeofany tobilany mpianatra zay aloha apelako aloha zay satria mba hoan'ny tompona ndraiky tany hoe aina ho fijerenany epitana reny hoan'ny olon-drehetra tokony rehefa hoe misy fipitana koa zany ny tomobila tokony mba tonga de andeha mora rehefa hita amin'ny toerana reny hoe misy fipitana zay mba tena tanasa mahasorena etrehtra hoe mpianatra kely tonga de andao tomobila rehefa voalohany aro saka nitinde afde ihany tena io zany ohatrany hoe tena hoan'ny tsy matomatoka zany izy io zany tena izy tena tsy asinan'io asiny satria le lalàna zany tsy sady fe ny fiakarana tsisy
ianao inona ny tokony mety anatin'le fitaranan'io efafiry ka tokony jerena zany aloha reny inona ny tokony tena marikety sy marikety an'le zavatra marikana hoe antanana dia zeo nefa tsy tena fotsiny manala vola dia sanaitsy manao ny ataony dongolo mba mite fiarana mpitona zany tena mila tairina efa ilena tokoa isy sady misy reo raha hafa koa tokony antanana rehefa tsy ahakahaka le zavatra azy isaky moa mitatytokoa ikoa le tokony mba hoe tena tokony jereno raha anankiray io fa miasa tokony hita zany le zavatra fahatelo a momba ny kominina tanalivana ohatra hoe lana tena sakô tsy fanao ianao zany zao hoe ka aminarivo naiza na sefanyfety ria ino izy teo maromaro zany le valina ohatra maro de maro izy naiza naiza ianao zany andeha ohatrany andeha ho an'ny sanatria ohatra hoe ho an'ny diko nefa tanarivo voafaritany Madagasikara mba mahita reo amin'ny commune sy ao amin'ny nahita manamizany dia lany tena tsisy tonga miala ny antokakamena dia misy toerana anankiray mba afaka jerena zany toko miasana hoe ataovy le lana namboary aloha dia fahavaratra mampatonga tonga zany zavatra ohatrareta izy sady moatsika reta mety journaliste toko makasitraka indrindra tamin'izay fanehoan-kevitra zay isan'ny tranga nampalahelo tokoa ary nandona fola itery tsara sotra omaly betsaka mety nahita niny orona tsara iny le zany hoe andraikitra iraisana na responsabilité partagée mila mianatra ny lalàna amin'ny fiain'ny fifamoivoizana ny olom-pirenena ampianarina beazana fa ny mpitondra fiara ihany koa tena hoe mba iranina mba tena anajy satria raha laisary aloha zany mijanona ny fiara anankiray fa le tare amin'ny ilany no tena hoe nyremirimy ary raha ny fahitana azy laisary nitrangana ny vidéo fahitako azy aloha dia ohatrany hoe efa nibita lay mpianatra misy olon-dehibe ray asa hoe mpanampy sa inona mpaka mpianatra dia eo am-piampitana mihitsy no mety hoe diso lay olona fa tena lay fiara tena hitanao hoe mandeha moramora fa rehefa pita le olona tonga dia tena ohatrany hoe fananinany foana kitsarano mihitsy lay ankizy ka zay le zavatra anankiray hoe mila sorohana mibetsaka ny zavatra azo sorohana ao anatin'ireny mba ahafahana hoe misoroka loza fa manahirana be tena mampalahelo lay tranga raisina ny anso antsy farany dia andray tokosika avy ao eo amin'le resaka le gadraina sy tsy gadraina tena marina hoe ohatra ny olona tena mitontona mba voatra voratra ta mangalatra sosiety na mangalatra dia tena morononana anina mihitsy ny zao taona na ohatra volana satria rehefa tena ho alentika le dia ahoana moa olona tena nanao zavatra tena enjana teto amin'ny firenena zay dia avela vohitsitra io olona io rangahy filoham-pirenena io ngeny nahatonga ny tena marina fahantrano gasy zao tena mahantra ngerangatsika amin'izao dia ahoana moa no vita ny fitaina fotsiny an'izany fa mila manefa azy be nataony izy dia za koa mba magnataka manaovanareo fanavozan'ireo fa na dia dimy momba an'ireo vola maty ireo tosika famiheny sy mitahatra be tena manaovanareo fa na dia dimy ireo fa tsy etsonona le namana teo mety hoe efa lafara be Madagasikara dia tsongy izy moa efa iny zarany aza narinona sanareo tena malakaby anazy dia manaraka izany any amin'ny faritra distrika Miarinarivo iny Somabeal ko commune Somabeal misy jiro efa tena ho eritaona sy tapany zay tena tsy misy jiro tany ary dia mandeha artikla vidy amin'ity mpanao kely ty zavolo moa ny fil dia tsy haiko efa nalainy jiro ama dia navelana izy sananidiny ary fa fil mitarika ny makany milerinaratra ity fil itsony ka mba manentana anareo lasa tanàna maty le tanàna efa mba tanàna zay e zay fa misaotra betsaka
Makasitrakanao tamin'izay faneho-kevitra sy ny antso avo no mikasika ny taripinjiro makany amin'ny faritra Miarinarivo iny misy evatry entsony. Andao anaraka doka aloha tsika dia tohizana ny atevitra rehefa